Ray malala o, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao satria mbola nomenao tombonandro izahay avelomana. Saotra ray o, satria mbola tsy tonga ny fotoana ialana ety, fa mbola afaka izahay Jesosy iomana anadio ny tenanay, ny fanahinay anatiny sy ivelany alohany angalanao anay Jesosy. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahinao masina anambara izay tianao ambara. Fanahy masina, mpiasanao aho, anao ny momba ahy manontolo, ka aoka ianao no hiasa amiko, fa ny nofoko rehetra kosa dia angina ary tsy anana anjara amin'izao ora sy fotoana izao. Fa aoka izay tianao ambara ihany no voalaza amin'ny vahoakanao. Ampitandremanao anay, anamboaranao anay, satria ilay fahavalonay dia tsy matory andro aman'alina, fa mitady foana ny angalarana anay, ny amonona anay, mba ho ampijaliany any amin'ny afobe. Fanahy masina, anary foana izahay, ampitandremy foana izahay, satria matahotra izahay sao dia tsy ho tafiakatra any an-danitra hiaraka aminao. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankonako ary ny asanao ary ny olonao tsiraray avy. Ka aoka ianao Tompo no andrava ny asan'ny maizina rehetra izay mitady hanafokanay. Dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina mandoro ny fahavalo rehetra. Ka aoka Tompo ho eo ambany ny tana maherinao izahay. Ka mitenena Jesosy fa mihaino anao izahay vahoakanao. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Talata fa 12 ny volana Oktobra 2022. Ry havana, anio aho dia hijoro Vavolombelona ary hampitandrina antsika ny amin'ny Fanahy Manambady. Tena zava-doza io Fanahy Manambady io. Tena misy io ry havana, tena misy. Ary tsisy afaka miala, tsisy afaka manamaritena na iza, fa ny fahavetavetana, ny fijangajangana, ny fitafiana tsy mendrika, ny loto dia idirany Fanahy Manambady ao amintsika izany rehefa matory isika amin'ny alina. Ary tratrany avokoa ny olona mpijery filma maloto, ao ihany koa ny filma isan-karazany, ny boky ratsy isan-karazany, ny zavatra raisin'ny tanantsika, ny zavatra kasiany tanantsika raha maloto dia mitarika ny tanantsika ho isy Fanahy Manambady koa izany. Ny masontsika mijery koa dia latsaka ihany koa indraindray ao anatin'ny fahavetavetana, ka tonga koa ny Fanahy Manambady manafika antsika. Eny ry havana, tena marina izany. Maro ny olona menatra iteny, satria ny antony sakana ny Satana ary andevo ny Satana. Zany hoe potehany ny fanahintsika, potehany ny nofontsika, ararotiny ny nofontsika. Ry havana, efa ela ihany aho no nikasa anao izao fijoroana Vavolombelona izao, fa mbola tsy tanteraka izany. Ay ny antony mbola misy zavatra hafa tiany Fanahy masina naseho tamiko tao anatin'ny nofy, momba ny amin'ny Fanahy Manambady. Ary naseho any ay izany tao anatin'ny fifadikanana izay nataoko vo tamin'ny herinandro lasa teo satria niditra fifadikanana aho nanomboka ny alarobia hariva 5 ny volana Oktobra, izay mbola diavintsika izao zany dia nitsahatra izany ny asabotsy alina, zany hoe 3 andro zany. Io fifadikanana nataoko io dia
voankazo fotsiny ihany ary dite sy rano ireo ihany no nasain'ny fanahy masina azoko no hoanina. Zany hoe tsy nihinana zavatra hafa aho izany afa-tsy ireo ihany. Tao anatin'io fifadikanana io anefany dia tsy tao anatin'ny vavaka izay nangatahako tamin'ny Tompo ny mombany amin'ny hoe anafahany ay amin'ny fatotry ny fanahy Manambady, satria efa nafahan'ny Tompo tamin'izany aho efa ela. Aleloia, voninahitra ho azy. Fa kosa tena nampahitany ay tao anatin'ny nofy mihitsy ilay fanahy Manambady. Ry havana, tena ratsy ny endrika izy io. Tena maharikoriko ireo Devoly ireo. Ny Alakamisy divaraina fa 9 ny volana Oktobra, zany hoe tamin'ny herinandro zany satria araka ny teneniko teo hoe mbola tao anatin'ny fifadikanana aho tao anatin'io, dia Nasehon'Ny Tompo ay tao anatin'ny nofy ilay Devoly ny fanahy Manambady. Dia hitako zao nisy Devoly tao anatin'ny chambre za matory eo ambony fandriana, hitako mamindra eo amin'ny tapany ambaniny fotsy zany no hitako mamindra lehilahy zany izy io dia manao pataloha ohatran'ireny patalohana costard ireny zany ohatrana lokona marron gris ngamba ny lokon'izay raha tsy diso ahako, ohatran'ny hoe volontany angambany dia hitako zao mamindra zany izy io dia tsy hita ao anatin'ny fitaratra, satria misy fitaratra amin'ny armoire ao amin'ny efitrano fandrinanay. Dia hitako hoe za zany mijery fa tsy hita ao anaty fitaratra ilay izy. Dia tsapako ny fanahy masina miteny amiko, mampafantatray fa hoe Devoly fanahy Manambady io. Fa tsy nakasika ay ry havana, tsy manana droit intsony, tsy manana fahefana intsony mikasika ay, satria ny antony efa ny rahan'i Jesosy mandrakotra, satria mila masina ivelany sy anatiny isika. Izay vao afaka miaro antsika ny rahan'i Jesosy. Ary nampafantatra ay ny fanahy masina tamin'ny teniny teo tamin'izako anao izao video izao ao amin'ny Salamo fa 4:7 ilay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny anjelin'ny Tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Amen. Aleluia, aleluia. Sotra Jesosy. Izay no nampafantarany fanahy masina. Tsy afaka mikasika intsony ny Devoly fanahy Manambady. Ry havana, teo aloha dia mbola voatafika aho, satria nisy zavatra mbola tsy fantatro hoe mbola ahafahany fanahy Manambady manafika antsika. Ao amin'ny Petera Voalohany 4:7 andininy 7 ka hatramin'ny 9 andao vakiantsika aloha manambara momba ny amin'ny zavatra takiany Tompo amintsika. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary aoka ny fiaingonareo tsy ho ny zavatra ivelany toy ny taovolo manaitra sy ny firavaka volamena na ny fitafiana marevaka, fa ny toetra miafina ao am-po amin'ny fiaingona tsy mety olo dia ny fahalemem-panahy sy ny fiadanana izay sarobidy indrindra eo imason'Andriamanitra. Fa tahaka izany no ny aingon'ireo vehivavy masina fahiny izay nanantena an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka any Sara izay nanaiky any Abrahama ka nilaza azy hoe tompoko. Koa ianareo no tonga zanany amin'ny fanaovana ny soa ka tsy anay na inona fa mpitahorana. Amen. Aleluia, aleluia, aleluia.
izay zany ry havana, ny fiangontsika ilay fitafiana mihitsy, ilay fiangona mihitsy no tena ananara ny fanahy masina antsika. Mila mitandrina be zany isika, mila tahaka ireo vehivavy lasa taloha, araka ny teneny eto tsy ho ny zavatra ivelany toy ny taovolo manaitra sy ny firavaka volamena na ny fitafiana marevaka. Ry havana, io lay fitafiana, ny fitafiantsika ivelany ary koa ny ao anatiny dia tsy maintsy mitovy, satria tsy maintsy masina isika anatiny sy ivelany. Ry havana, fantatritsika tsara fa i Satana dia mpangalatra, izay no mahatonga azy tonga amin'ny alina angalatra ny momba antsika. Ao amin'ny Jaona 10:10 efa haintsika rehetra iny teny iny hoe ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana, fa kosa ny Tompo dia ny teny hoe izao kosa avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Izay fangalaran'ny Satana ny momba antsika izay ao anatin'izany ny fanahy Manambady mangalatra ny momba ny amin'ny tenantsika, izy tsy anazy fa mangalatra izy. Ry havana, ijoro Vavolombelona ako anambara ny zavatra sasany teo aloha ny amin'ny fanafian'ny fanahy Manambady ahy. Mety tonga taminao koa izany, na mety mbola misy amin'ny fiainanao, ka aoka ianao hitandrina, satria nampahafantarin'ny fanahy masina ahy ny zavatra mbola anaovako sy ny zavatra tsy notanterahako dia mbola nanafika ahy ny fanahy Manambady. Nisy fotoana niteny tamin'ny Tompo hoe Jesosy ohatrohatr'izao zany no niteneniko tamin'i Jesosy, fa maninona Jesosy no mbola misy fanahy Manambady manafika, nefany efa mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka ny fitafiko na ny fiainako. Dia nampanofy ahy ny Tompo no ny avy eo dia nahazavain'ny fanahy masina tamiko no momba izany. Hitako ao manao pataloha, tsy tena hoe lava zany ilay pataloha, fa angambany izay raha tsy diso ao hatreo amin'ny lohalika. Miala tsiny Tompo satria efa ela le izy dia tena tsy tadidiko firy intsony, tena ifonako amin'ny Tompo izany fa tsy tadidiko intsony ilay daty sy ilay fotoana nanofisako an'izay. Dia nanofy zany nahita ahy tao anatin'ny nofy manao ohatrany hoe pataloha hatreo amin'ny lohalika eo nefany izahako efa tsy manao pataloha intsony ary tsy manao sorta intsony. Dia no ny aveo nanontany ny fanahy masina ako, dia ny fanahy masina nanazava tamiko hoe ny akanjo fietinao matory dia manify tsy tena matevina loatra. Ary eo ihany koa zany ny amin'ny nofy hafa izay nazavain'ny fanahy masina dia mbola nisy koa zany akanjo fetiko matory akanjo mandry fetiko matory tsy tena lava loatra fa hatreo amin'ny lohalika. Zay zavatra zay ry havana dia ny Satana ho antsika vehivavy. Mila mitandrina isika tompoko. Akanjo ohatr'izany no nanaovako netiko natory dia mbola nitafiana fanahy Manambady aho. Ho anao lehilahy kosa ny sorta mitandrema amin'ny fitafy, so mantsy dia mieritreritra ianareo lehilahy hoe nareo vehivavy ihany izany, tsy atopoko, tsy atopoko. Ny fanahy Manambady sady lehilahy io no vehivavy. Ny fitafiantsika ary ny fisainantsika no anafiany io fanahy Manambady io antsika. Ka mila mitandrina isika, tsy ny vadintsika mihitsy, na hoe sipako taloha iny na olona tiako be iny no miaraka amintsika. Zava-doza, Devoly, tena Devoly avy any amin'ny afo be mihitsy no manararoatra ny nofintsika, ny fanahintsika. Tena maharikoriko izany. Ary naseho an Tompo ahy tao anatin'ny nofo vao tsy ela, fa ny olona
tia milalao mialatsiny tompoko ny amin'ny fitenenana mitana ny zavatra ny vadinao ny tananao milalao an'iny na ny tananao lehilahy milalao any zavatra ny vadinao vavy tsy azo atao naseho any tompo ay ny devoly marikoriko tompony izany asa izany. Hitako ry havana tao anatin'ny nofy ny faharatsiny io devoly io, mena be izy ary goavana be ary ny nifiny dia maranitra be ary ny sofiny koa ary hitako ohatrany hoe maranitra zany ihany koa, dia ny lohany matevina be ary ny masony ny poziny de tena ratsy de ratsy tokoa, ny tarehany ohatran'ireny misy zavatra miraikidraikitra ohatrany hoe kirana ireny angamba ny amin'ny tarehany, fa menamena be zany ny vatany manontolo, ohatrany hoe hitanareo raha mahita ianareo ohatran'ireny hoe biby misy plaque ireny zany manasarona ny vatany, zany hoe ohatran'ireny masika ireny zany fa matevina amin'ny vatany amin'ny tarehany, dia eo amin'ny ambanibany kely ny kibony mialatsiny tompoko dia misy ohatrany mahalelahana azy zany dia hita fa kelikely izy ireo ary tsy anankiray, misy hafa ihany koa, dia sanatria ohatrany ratsan-tanana. Ry havana naseho any tompo ay hoe io devoly io no atao hoe fanahy manambady izay iasan'ny olona lalaovin'ny olona ny zavatrany. Raha lehilahy izy zany ka raha ianao vehivavy no milalao ny zavatra ny vadinao, dia izay no zavatra miseho, devoly no eo anatrehantsika, devoly no kasihantsika an'io zavatra io, io devoly io no ao anatin'ny olona izay lovantsika n'izany. Ry havana tena maloto ary tena mampatahotra be mijery anazy io, ohatrany miome hafahafa izany izy kanefany dia mampatahotra be mihitsy ny tarehany ary tsy miome izy fa ny nifiny ny poziny no tena maharikoriko. Ry havana isaorana ny tompo nampafantatra an'izany, nampiseho an'izany mba hiambenantsika, satria araka ny tenintenin'Andriamanitra, Andriamanitra dia mampafantatra ny zava-miafina, mampafantatra ny zava-miafina amin'ny tsika zanany, mampihiratra ny masontsika izy. Tao anatiny tsy fahalalana teo aloha dia nanaonao foana tsy nafantatra akory, mety mbola jamba ny masom-panahinao amin'izao, fa mibebare tompoko, miala amin'izany. Ny asan'ny nofo dia afo be no miandry, afo be. Naseho ny tompo tamiko ny devoly ny fanahy manambady, ka aoka re isika tompoko hitandrina, miala amin'izany raha mbola voafatotra amin'izany ianao. Ary io avokoa ny fitafiana ratsy rehetra, izany hoe ny fitafiana novantsika. Raha mbola misy fitafiany Jezebela ao aminao, raha mbola misy fitafiany zazavavin-drano ao aminao, dia mbola tsy afaka ianao. Raha mbola manao an'ireny fitafiana ireny ianao, na kiraro io, na akanjo io, na lehilahy ianao, na vehivavy ianao, raha mbola misy fitafiany Satana ao aminao, raha mbola misy fitafiany Losifera ao aminao, de mbola afaka manjaka ao anatinao izy, mbola afaka mivady aminao izy. Miala tsiny aho raha miteny an'izany, fa mbola voafatotra ianao ary tsy ho afaka ao ianao, tsy hiala ao aminao izy raha tsy efa arianao avokoa ireny zavatra rehetra ireny. Avereno any amin'ny tompony fa azy ireny, satria anazy dia anazy koa ianao, satria rehefa any Satana sy any Jezebela
na zazavavin-drano zavatra ampiasainao dia mbola azy ianao izany, mbola azy ianao izany, ka tsy ho afaka ao ianao raha tsy efa misaraka aminy manary ny zavatra ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia mila ianao manadio ny tokantranonao, satria tompoko, afo be tompoko no vantanitsika raha mbola manao izany isika. Tsy azo atao, tsy azo atao. Ny tanantsika dia ideranan'Andriamanitra. Diovy ny tananao amin'ny ran'i Jesosy. Na faly vadinao na tsy faly vadinao dia aza manao izany intsony, fa ny Tompo no ampazavany sainy, satria fijangajangana izany. Ny Tompo nanome antsika ny vatantsika, ny vatany koa hiaraka amintsika, fa tsy ny tanana mihitsy tompoko na ny vava. Miala tsiny amin'ny fitenenana, tsy azo atao maloto izany. Ao anatin'ny ten'Andriamanitra aizany misy an'izany. Zava-doza, Satana no mahatonga ny favetavetana. Diovy ny vavanao, diovy ny mombanao manontolo. Za tena hifonako amin'ny Tompo mihitsy, efa nibebako avokoa izany, satria tao anatin'ny tsy fahalalana. Tsy antsika mpanompon'Andriamanitra no mendrika an'izany zavatra izany, maloto izany. Ary isaorako any Tompo tanteraka, fa ny Tompo no nikasika ny vadiko sy nikasika. Na dia vazara ny vadiko, satria mantsy maro no miteny hoe ny vazaha tsy mitovy amin'ny gasy. Tsy atompoko, ny olombelona rehetra izay noforon'Andriamanitra dia mitovy avokoa. Ny vadiko dia tsy manao izany intsony izay mivady, satria nosakana ny Tompo dia manaiky izay tenenin' Jesosy, ary tsisy ny olana, tsisy mihitsy ny olana, fa ny Tompo no manjaka amin'ny tokantrano. Firaisana madio, tsy ny vehivavy no mitondra fa ny lehilahy no mitondra. Tsy isika akory no andidy ny vaditsika, fa ny vaditsika no mitondra antsika. Zany hoe firaisana normala. Tsy ianao akory no hoe itiako handray ny plasin'ny lehilahy, sanatria, fa ny lehilahy amin'ny plasiny, ny vehivavy amin'ny plasiny. Ry havana, maro be ny tandahatra ao any amin'ny afobe, satria tena tsy tiany Tompo ny amin'ny fahavetavetana. Fa mibeba ianao, miverena amin'i Jesosy. Fa mibeba ianareo mivady, raha ohatra ka manambady ianao. Diovy ny fandrinanareo mivady, diovy ny tenanareo vady. Mibeba fa ny Tompo ampianatra anareo. Aza mijery filma maloto intsony. Tsy azo atao ny mampiasa zavatra hafa. Ho antsika vehivavy, ny pilule dia tsy eken'ny Tompo, ny fanafody dia tsy eken'ny Tompo, ny lehilahy tsy eken'ny Tompo, ny kapote tsy zavatra hafa azontsika ampiasaina. Tsy eken'ny Tompo izany, fa afo be no miandry. I Satana no manao ireny, i Satana no mampiasa ireny mba animbana antsika. Izy no miasa ao anatin'ireny fitaovana rehetra ireny. Tsy eken'ny Tompo izany. Ry havana, fijoroana vavolombelona anankiray hafa koa momba ny amin'ny fanahy manambady ihany. Indray andro efa ela izay natory aho zany dia tsy ny brosinify zany alohan'ny atory tamin'izay indray andro izay. Ry havana, no ny alina niny dia notafian'ny fanahy manambady aho, nasehoan'ny Tompo ahy ilay fanahy manambady nanoroka ahy. Zany hoe nanoroka ahy izy dia ny lelany niditra tao am-bavako dia nahiratry ny fanahy masina ny masoko nahita lela lava be, marikoriko be, mitsoranoka be, ary tena maditidity niditra tao anatin'ny vavako dia hitako zao mihitsy ilay lela marikoriko ilay Devoly gris transparent hafafa izany dia mitsororoka madidity ohatran'ireny lakôly reny ny rorany dia notairi ny fanahy masina ako. Ry havana, izay no fanaon'ny fanahy masina, tairiny isika, tairiny, satria tsy tiany intsony hoe ho jamba ny masontsika. Tsy tiany intsony ho ao anatin'ny fahajambana isika.
izay no fiarovany amin'izao. Raha vao ohatra ka misy mandindondindona ny fanahy manambady dia manaitra ny Tompo, tonga dia tairiny. Aleloia, aleloia. Zay no ataony fanahy masina, izay no ataony iarovany antsika. Zany hoe mila miambina foana ny zanak'Andriamanitra, mila miambina foana, tsy matoritori intsony, satria ny fahavalontsika tsy mba matory. Ao amin'ny Petera Voalohany 5:5-7 dia manambara mihitsy mila miambina isika. Andao vakintsika io ten'Andriamanitra io amarana antsika anazy. Petera Voalohany 5:5-7. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona, mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny raha alainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, ady no atrehantsika ety ambonin'ny tany, na andro na alina, dia mila isika miambina, dia mila isika miambina foana ara-panahy, ara-nofo. Enganeka tena hijoro tsara isika, tena hiambina tsara. Ny Tompo dia tiantsika. Enganeka tena hifo tsara ny ara-panahintsika. Enganie ka tena hiambina tsara isika tsiraray avy, satria efa kaiky Jesosy, mijoro tsara, miorena tsara. Fa ny devoly fahavalontsika dia mandehandeha tahaka ny liona mierona, mitady izay arapany. Ary tsy faly amintsika izy fahavalo. Zany hoe fahavalo dia tena ratsy tokoa, tsy tiantsika izy, fa ny amono antsika no tetikany. Ry havana, raha mbola tsy tonga Jesosy, raha mbola tsy tonga ny fotoana ialantsika ety ny ray amintsika, dia mbola iverina eto ihany aho, anambara izay tiany Tompo ampitandremana antsika, mba hiomanantsika ho vonina tsara, mba ho tafiakatra any an-danitra isika tsiraray avy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.